maritra mipetraka ihany isika rehefa asena mitsangana dia amin'izay tsika miaraka mitsangana. Nohony amin'ny fitondrany sy ny lalam-piaitahina andraisantsika ny fahafahamandovan'ny lanitra ao amin'ilay malala nomonjy antsika dia Kristy Jesosy. Dia ary isika ho an'izany fanomeza voninahitra an'Andriamanitra izany. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fontsombola ary ny tendrombohitra na voronao ny tany izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny tao indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manohy miverena ny zanak'olombelona. Fa io masonao ny ary fotoana dia toy ny fandary ny omaly, ary tahaka ny fotoam-piembeny ny iray amin'ny ihany. Mandoa azy tahaka ny rika ianao, toromaso izy,
amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora-miova izy amin'ny maraina mamola izy nefa mora-miova amin'ny ariva voajinja izy ka maina kanefa raha izao dia fantatro favelona mpanafitra ka hitsangana ny aparany ambony vovoka izy ary efa levina mioditro sy nizao sady afaka minofo koa dia hita n'Andriamanitra eny izaho mahita azy ary ny masoko no jery fa tsy rononkafa efa maty-panondriana ny saika atao anatitro amen tsaroana tokoa izao ny soa be ny raisinay tsy avelanao hitovy ny olona izay nahalalaka mifikitra aminao sy ny olona izay tsy nihevitra ny hofarana fahafatesana no indro misy eo ary lasa ny anankiray aminay izay tabisy reriaky a tsy voninahitra ary natao sakaiza tsy mahafoy alahelo no tokony amino anay am'irony zany ary tepitepy ahiahy no ny amin'ny heriny fahafatesana nefa kosa fisaorana no mivoaka ny vavanay ary fanambaramba amonjeny no ao amin'ny fanahinay izany dia noho ny amin'ny fanahy masina mpampionn'Andriamanitra dia rehefa fanahy masina no mampatsiahanay indray fa manday izao ny fiainan'izao sy ny vilany fa izay manao sitraponao kosa dia ahatra mandrakizay ary zany mahatongavanay eto Andriamanitra tsy ho fombafomba ihany na ho fisehoana fa ho tena fanehoana fa anao zahay ary eo aminao no miafina ny hoavinay rehetra na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana koa dia metezy atao nivinay ianao eto ny toerana izay anloranao fahirezam-panaty fiadana eto ny toerana mandraisanay ny filazany tsara amin'ny Jesosy Kristy koa dia ho tanteraka eto anie zany tompo mba hamelombelona ny fanahinay ho vakiana aminay ny soratra masina aza vela handalo fotsiny aminay ny teninao izay manana ny hery sy ny fahefana hamelona anay voaka amin'ny fanahy masina ampombainao izany teny izany ero lalana ny teninao amponay mba hanazava izay tianao amara aminay tsirairay avy izay voreto na ny amponan'ny maty sy ny fianakaviany na izay voreto ny fanotrana ingany mba iona aminao Andriamanitra ary andreanao miteny sy manambara aminay ny zava-mafy ny fanjakan'ny lanitra koa dia fonony izany fanahy masina zany zay ka ho fahavolomben'ny Kristy
na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amin'ny anarany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Afaka mahazo toerana ny visony maro izao miroso amin'ny fianonany fivaka ny teny misaotra masina tsika izay efa nalahatra ary hitantsika amin'ny takela-pandarana izany teny atolotra antsika izany. Ny teny izay horenisitsika amin'ity anio ity dia arak'izay misoratra ao amin'ny Salamo 7:70 raisina eo amin'ny 9 faraiky ambinifolo ka hatramin'ny 20. Filazao tsara an'izao 7:10 ka hatramin'ny 9 ary ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipiana 1 ny 9 faraiky ambinifolo ka hatramin'ny 17. Mamelary avako mbola angavaka antsika ihany iombona amin'ny vavaka. Andriamanitra raina tsara indrindro, dera, aja, saotra, voninahitra no asandratra ho anao na mandalo lalan-tsarotra ary izay noho ny fifanaozanay amin'izao avatiana izao. Mangambaka ny fanahinao izay Jehova hitoetra taonay dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazovan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fatahorana anao Jehova. Tompo malalo, ny fanahy masonao no anazava ny sainay, ahatakaranay izay afatra tianao amaranay amin'ny alalan'ny famakiana ny teninao. Aoka ny fonay ho tanonaka andray ny vo izay afafon'ny mpanomponao izay anazava aminay ny hevitry ny teny masonao. Ka amoa amin'ny asa tsara izay ho voninahitry ny anaranao masina. Mitenena ianao tomponay io, fa vonina ianao anao izay zanakao. Amin'ny anaran-tsonao Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo ka nono aminay no anakinanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 7:70. Iza no any any an-danitra ary tsy misy etỳ ambony tany iriko tahaka anao. Na dia levina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehova Tompo ny ataoko ariko mailaza ny asanao rehetra. Amen. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny filasan-tsara ny soratan'i Jaona 5:20 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoaiko. Ao an-tranony raiko misy toerana maty. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Ka izay toerako no hitoerana reo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay avehako. Hoy Tomasy taminy, tompoko, tsy fantatra izay avehanao ka ataonay ahoana fahafantarana ny lalana. Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ilay afa-tsy amin'ny anarako. Faratantsika amin'ny famakiana ny teny ao amin'ny epistily ho an'ny Filipiana. Filipiana 1 raisitsika amin'ny 9:20 dia faranantsika amin'ny 7:20. Hoy ny Tompo,
fa Kristy no antony avelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay ho fidiko fa sanganehana eo anelanelana izy roa ao maniry hiaraka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Ray masino marina sy naneny famarinana fampianina amin'ny famarinana. Amen. Dia tsika hiaraka hitsangana iompimanatsika iaino ny afatra mpamiteny Andriamanitra dia miteny atotra atsika atao ny hiro ny fahafarana. Ray malalo teninao milaza hoe tsara ny makamamtrano misy fisaonana no makamamtrano misy firafirafo fa ho amin'izao no ifaran'ny olombelona ary mivelona handatsaka izany ao am-pony atotranonao izay ray malala fa misy fisaonana ato amin'izao fotoana izao sofa ny sainainao amin'ny teny-pitaina izany ary ny teninao ihany no mbola milaza hoe raha n'izao fisainana izao ihany no anantenanain'i Kristy dia mahantra indrindra izahay saotrany amin'ny teny mampatsiahy azy amin'ny famanana volamena izany sotra hoany amin'ny tononkira mpanazy nampirainao anay teo tompo malala ianao no mamoy anay atotranonao amin'izao atoandro izao ary misaotra hoe amin'ny teny fandrenesina dia taio zany teny zany tsy hoe teny fiainana ao amin'ny firahana fotsiny tsy hoe teny fiainana ao amin'ny baiboly fotsiny fa teny raisinay amin'ny finoana teny raisinay amin'ny finiavana hanatanteraka izany dia ho amarinay hoe teny tsara teny fiainana hitondra fahatsarana ao amin'ny fiainanay hitondra fiainana bebe ho amin'izay mandray an'izany ankitsiko dia aoka ny fanainao masina aoka ny fanainao masina hanamboatra ao am-poniny tsirairay toerana zazazany teninao zany baotsy zany vavaka zany atony amin'ny anaran'i Jesosy
Amen. Miravanareo ny anarany tompontsika riavo manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Soka mitombo isika riavo ny amin'ny fitiavany manokana an'iny sy ny fianakaviana ka nanomezany azy tamin'ny alalan'ny fanamasina, nanomezany azy tamin'ny alalan'ny fanamasina tia ny dimy soratra masina sarobidy ty petraka eny amin'ny fandaharana riavana sarobidy satria azahoantsika mifampatsiany voatin'ny finoantsika olo-kandalo isika riavana olo-kandalo isika eotitanty afaka mifampatsiary voatin'ny finoana afaka mifampatsiary ankoa ny atao hoe pratika zany finoana eo ambonantsika zany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe faizana dia ny olo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Faizana dia ny olo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Teny malaza saingy matoa avilan'ny fanamasiny teny io mbola tia ny andiny teny isika raha izao dia ny olo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Tsy mivavolombelona atao amin'ny salama tsy mampianatra izy miamiko ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara. Tsy mivavolombelona izy tote miamiko ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara. Ary inao kosa inona mahatsara anao? Resaka mahatsara, resaka mahatsara. Rehefa aveo rehefa iverina ny ampiasany ianao azy tsara kadeva raha rehefa tonga any an-trano ianao riavo ka antaniny avanao antaniny namanao hoe ianao nga namoaka ny fatininy tao ambatina akanga inona ka hitofoteny tao lazao izy hoe resaka mahatsara. Inona ny mahatsara anao? Inona ny mahatsara anao? Ny mpanao salama, ny mpanao salama dia ny hoe ny eo akaikin'i Jesosy zany mahatsara. Mametraka fanontaniana anao tompo ampandiny tenanao inona mahatsara anao? Asa misy amintsika re zao tsy fantatry moa rehefa mivoaka ny gouvernemanta misy za zao raha minisitra mahatsara za zao raha député amin'ny anamanaraka mahatsara za any amin'ny tana le trano fafito na fahavalo za zao mahatsara za ny azo ny premier milliard zany mahatsara za etsetretsetry inona mahatsara anao? Enganeriana azany ny fitiava-tompo anao mba hiteny anao takany mpamsalama hoe ay sotran'ny tompo ale teny teo fa nanaovany fonoko nanaovany fiainako ary dia mba ekandritiny hoe ny eo akaikin'i Jesosy kristiana fa ny eo akaikin'i Jesosy zany nataoko mahatsara. Ny eo akaikin'i Jesosy nataoko mahatsara. Tsy mora riava natongavany ty mpanao salama ty amin'izany fitsoroana vavolombelona izany. Olo-pinoana izy nakasy ianao fa rehefa nijery ny fiarahamonina tamin'izany fotoana zany izy dia misy zavatra nanafotoana azy. Ary teneny zao loken'le andiny fa fito amby roapolo fa roapolo nakana ty andiny soratra masina ty. Zapino izy izy zapino tazona tenin'Andriamanitra tena hoe midiovoko ny tandremako mba hadio hatrany ny foko, tandremako mba hadio hatrany ny saiko, tandremako mba hadio hatrany ny fiaina. Raha tokarina zany nefa dia fahoriana ny amin'ny fahoriana ny fiainako ary saiko tafotona ozy izy za zay ny fiainako mamezaka manao pratika ny finoana eo akaiky eo ozy izy mahina ny fiadanany ratsy fanana. Je vois le bonheur des méchants. Zaka foana zany tena hoe tandremako ny fahadioan'ny fiainako mahita fiadanany ratsy fanana, mahita fiadanany préare, mahita ny zareo hoe mirehare amin'ny arenany amin'ny fahefany
Hoy izy ny andiny fafito amty soixante resy mahita hoe bonikotavy ny maso ary ohatra tsy manana zava-maro nefa ny olona tsy mivavaka tsy miraran'Andriamanitra saiko sy lafaka azy ambara-pahafantatro sy fara ambara-pahafantatro sy fara ka izy izy ndraiky zay fara zay ferina tao an-tranon'Andriamanitra izy ny ain'ny teny famarinana izy nahafantarany hoe isy fitsarana miandratsika menaka saiko sy lafaka ozy izy mandrapititro ao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka nihevitra zay a ry havana eo zay fifandraisanareo amin'ny fa tian'Andriamanitra ianao ary nitaony ho ato ianao satria tiany ianao tsy tia novely ianao fa tiany ianao hihevitra sy faranao zany antony ampianetsika eto zany ny antony ameza aty tenin'Andriamanitra ty tsy nio zay faranao izy teny mafibely aho tsy ho sahako miteny azy raha tsy atao anaty baiboly izy fa eo misara fatelo amin'ny telo fitopolo eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo le mpanao salama ary zay lazana teo hoe tena lavitra ny lalana ary nanahirana ny lalana atonga afanan'izany fitsokona fahafombely raha ny amiko io akaikin'i Jesosy ny matsara satria izy nahita le fanambinana raha tsy fanasy ny tsy marina dia ozy hoe ketsinao ka tsy nalala eny biby teo anatrehanao a fiangonana malala fiangonana malala ny olona tsy hevitry ny fara sy ny fara fa miaina tahaka ny toetra mandrakizay eto izy comme si elles allaient passer l'éternité sur cette terre dia olona kitra engany ka tsy ho zany sy anao zany lazainy soratra masina manatsaina ohatrany zao ihany ho fiarahamonina fa kendrika ionatrehan'Andriamanitra ka tsy misy am'izany izy satria manomboka anio dia anao zava-dehibe fisaina sady fara ary engany tsisy ho kendrina ary io le teny mafy be eny biby teo anatrehanao le mpanosy Jehova nandinika ny fiainana nandinika fifarany fiainana alohany afantarako io na ny fifarany fiainana maty nanana fiainana biby ry havana engane tsisy anana fiainana biby zany amintsika eto satria ho kendra satria ho tsy mafana zay fifarana zay ny fahamarinana voalohany mahatsara anao mahatsara antsika mahafantatra ny fifarantsika mahatsara anao mahatsara antsika mahafantatra zay ho fifarantsika fahamarinana faharoa tena zavainy ny mpanao salama eto hoe zaho tiany eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara nahita fanambinany olona ratsy fanahy nahita ny arenan'ny olona tsy mivavaka sy ny karazana non ny ao ny eo akaikin'Andriamanitra ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara le fanontaniana le ava le fanontaniana dia hoe ingaovy ary mino fa raha mijery atsika ao ny avy an'le tontena adinina ny fomaso amin'izao assistance manakaza zao mino aho fa saiky sika rehetra eto a dia kristiany ninona raha-piangonana kristiany izy fa le fanontaniana le ava kristiany ianao fa akaiky ny Jesosy ianao akaiky ny Jesosy ianao sanatrian'izany ve fantatrao Jesosy fa laha ty hainao mionama fa laha ty hatramin'latsinainy ianao ohatrany tsy misy sanatrian'izany hoe fantatrao Jesosy fa rehefa misy mariage fato raha zao ihany vo mionaminy ianao tsy akaiky azy ianao ihany tsy akaiky azy ianao so dia anao hoe le kristianina malala zavatra maro
momba Jesosy fa tsy mahalala azy manokana. Ilaina ve mampatsiahy ahy fa hoe zavatra ray ny malala zavatra momba Jesosy ary zavatra hafa mihitsy samy malala zaza manana relation personnel amin'izany. Sika rehetra le ao anasoaso compte za samy malala ny anarany flot république vaovao zao ny anarany samy malala sakotra lao mba malala zavatra momba azy satria za mamaky gazety isanandro mais ça ne veut pas dire malala azy a, ça ne veut pas dire manana fifandraisana manokana, ça ne veut pas dire mifandray zay mifampiresaka sy ny karazana sao dia ohatran'izany fifandraisana amin'ny Jesosy sy ny tompo-pamela heveriny fara ho vaizany fa zany mahatsara mariana sao dia anao le kristianina ohatran'izao na ohatran'izao mirehary amin'ny anara-piangonana mirehary amin'ny position sosialinao amin'ny fiangonanao kanefa tsy akaiky any Jesosy ary rehefa tsy akaiky any Jesosy ao io ihany le tenin'ny mpanao salama dia mananafitra azy ianao sy ny fitomboapolo fa iny very zay lavitranao ary ingy anao zay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao le fitsangatsanga rehetra sy dia le adultère conjugal loatra fa iny mitsangatsanga mahafoy azy Jesosy moralim-pamonjena lasa manaraka filosofia hafa takan'olona kely ary takan'olona manana fiaina-biby so dia ianao zany miavana ozy izy ny tompo hoe mahatsara anao anio ferenao amin'i Jesosy hanarana hazahoantsika famonjena ity ambanin'ny lanitra hanarana hazahoantsika famonjena ity ambanin'ny lanitra. Ny olona akaiky azy ravana dia akoatra le fananana fiainam-piangonana régulier moa zany dia olona manana zay hoe sentiment de sa présence zay manana sentiment de présence ny vatinao ianao tsy hoe mavatinao na riva hitanao izy manana sentiment de présence ny zanakao ianao fa tsy hoe concept abstrait zany hoe vaty zanaka zany ho an'ny sasany concept abstrait concept philosophique zany Jesosy zany ka nampiatrehitra ny avana tenin'ny elim-paminany raha velona Jehovah-Andriamanitra amin'izy raha velona Jehovah-Andriamanitra zay ijoroako eo anatry ianao very avana akaiky an'i Jesosy ka na miladina ny andavanandro na andro na ary matsiaro mijoro eo anatrehan'i Jesosy matsiaro mijoro eo anatrehan'i Jesosy zany mahatsara antsika asa mangalavitra azy tsoy asa makany loharano sy manana hetahety vao niherytsika hoe Jesosy fiaina ary fiainana be lehibe avana tia ambany hetahety tia ame fahafampony faniriano rehetra ary mahatsara antsika dia mangataka amin'ny tompo hoe donne-moi dorénavant le sentiment de ta présence. Anka raha iresaka amin'ny actualité-ntsika malagasy raha iresaka amin'ny actualité-ntsika malagasy voavoaka campagne électorale tsika teo tsisy olona miteny tsy miteny hoe zava-doza zavatra mandoza ty fireneny ty corruption fa zao ho an'ny olona tena akaiky an'i Jesosy tsy manao zany corruption zany fa namaria ny farenareo hoe maninona ny fiangonana rehetra feno isy nalahatra avana foatran'izao etany firenena satria kristianina nara lavitra an'i Jesosy avana fa rehefa mivelona fanatrehan'i Jesosy ianao quand tu vis, quand tu travailles, quand tu sers en présence de Jésus, tu te dis, j'aurais tellement besoin de cet argent, tellement besoin de cet argent, mais je ne peux pas faire ça à Jésus. Ça annule la casse. Chaque être humain a son prix. Tu as comme 500 millions, non? Tu as combien de milliards? Tu me dis le FFG. Parlons arrière. Tu me dis mon arrière. Parlons heureux. La seule raison, et la raison ultime de ne pas corrompre, c'est de dire non, non, définitivement non, je ne peux pas faire ça.
tsaka mila akaiky exemple monozana riavana zavatra mifanapatra fa hoe mahatsara antsika dia miovy raha salatria misy an'izany ato tsy ho kristianina anara fotsiny tsy ho kristianina fatra-panatrapoba fivavahana fotsiny fa tena hoe kristianina akaiky an' Jesosy fakazatra ary mively eo mifanatry hoy isika hoe mahatsara antsika ny hevitra ny farany fa tsy haina tahaka ny biby ary tsy ho kelin'izay hoy isika hoe mahatsara antsika mena mieritreritra ny farany dia nampysika hoe alo ihany teny zao teny zao zany fely eo akaiky Jesosy velona eo akaiky famarinana fately farany dia zao rehefa miteny eto ny mpanao sara hoe misy disika hoe manty programme ty fa rehefa jerena ilay baiboly dia hoe fa mahatsara dia ny ho akaikin'Andriamanitra no akaikin'Andriamanitra lazarona mahapasitera riava lasa tena eo akaikin'Andriamanitra niiza lasa tena eo akaikin'Andriamanitra ary tsy misy olana tena zany raha tsy izay tonga ny fahafatesana dia ho akaikin'Andriamanitra nefa nanalavitra azy dia miantany tsy miexista zany tsy miexista zany sady fampitandrimana no fampahireza ny olona tena akaikin'Andriamanitra dia ny olona izay hoe teo akaikin'i Jesosy nandritra ny androm-piainana ary motomandry tao amin'i Jesosy motomandry tao amin'i Jesosy motomandry tamin'ny fomba tsy motomandry tamin'ny saritsaritoana tsy motomandry tamin'ny fombafomba-pivavahana fa motomandry tao amin'ny tona ary izay manana zavatra mitranga dia applicable aminy tenin'ny apôstôly Jaune vakina teo ary teny malaza za mamavelomanareo hoe aza malahelo nareo fa za ho faty za anevina za hitsangana amin'ny andro fahatelo za hiakatra any an-danitra dia ohatranareo misy fotoanana maro ary andehanahota fotoanana manareo ary refizay dia ho avy kahakanareo vita riavana vita zay fitoerana vita zay fitoerana ho an'iny dia nalainy zay le texte afatsika azay natao fona teo mamaky ity baiboly ity dia hoe manaiky hoe marina riavana zay vakiko marina zay vakiko satria araka ny teny misy telo amin'ny hoe fona dia fanehoana zavatra tsy mahazo c'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas attirer maneho an'izany tirer maneho an'izany naman'izay riava tany amin'ny bebe kely dia avao miaraka kely to mirabe teo mbola be aveny après on s'est perdu de vue fampitake samy tany frantsay zay tany Strasbourg izy tany Quentin dia no tafaveriny taty fanena moa tsy so fréquenté loatra zay satria tsy mitovy le domaine asa fa miso croisé satria parce que tanay tany grand village fa zao ny fantatro momba niny riavana ary nareo ngamba du coup mafantaka zavatra betsaka momba azy fa zao ny fantatro momba niny riavana teraka izy 27 novembre 55 27 novembre 55 maty izy 21 janvier 2019 zay fomba fiainan'iny nisy daty remarquable nisy daty capitale dia ny samedi 12 janvier 2019 samedi 12 janvier 2019 raha mahafantatra zay hoe hospitalisé tao Befely izy pour insuffisance rénale vao afaka sy tena dia namany azy teny
dia tao amin'ny hôpitaly tao dia ampahafantarina anay ilay suffisance rénale hoe efa ratsiratsy efa tsy dia miasa intsony dia tena mosy dokotera fa mariage zany hoe suffisance rénale zany mariage zany hoe ray ratsy dia fonction zany tsy maintsy miomana tsy maintsy miomana amin'ny fahana dia tao moa zay ny dérive atao zany mianavavy ny Farsy Alain toy Antoine Sakobine toy Razafina Poasina toy docteur Brice Lamarsatova dia nisy Yanouza Tokoto zao no ataontsika hivavaky sika ametraka anotra fananiny eo an-tanan'Andriamanitra satria ny fanahy avana satria ny fanahy tsy mety maty rehefa tonga le fahafatesany fitady zao na izy lasany indanta le paradisy na le fanahy lasany fahafatesana manatray vaty no tena nipasana ny avy fisambana tena mamy dao asika pratique publique zay zavatra zay atao mbola fahavelole artisan izy io mbola vizana tsy fantako izy nafiriny foa fa ianao atao aty amin'ny hôpitaly mamaky loasabaliky ny fahafatesana ianao hôtel andao atolotra fanahy nambola matoly azy izy fa en vertu les promesses ny Jesosy raha misy foa aminareo mifanekeka amin'ny hôpitaly ka na amin'inona na amin'inona ka mangataka izany atomeny ray koa any-danitra izany Jesosy ka alohan'ny hafatesana zavatra natao fara tena loatra ny fanahy tamin'Andriamanitra ray Stéphane le trois mbato faty hitany ho faty izy hitany lanitra nysoratra Jesosy mitsangana ao an-danitra ao miomana hitsena azy nanolotra fanahy ary Saint-Dieu dia mivavaka ny Salame 31:10 isakariva Saint-Dieu efa manao culte familial dia manolotra ny fanahy eo an-tanan'Andriamanitra sao de hoe maty dans le soleil Joseph Bressa samedi 12 janvier 2019 il était 19h20 et je peux vous assurer en tant que pasteur tamin'ny fotoana io farafatarana je ne sais pas avant fa hoe voasoratra ny fiainana any an-danitra iny ary any izy ny olanana antsika mianakavy zay ny zava-dehibe natrehan'Andriamanitra ny zava-dehibe natrehan'Andriamanitra riavana tsy ny fendohany ny fiainantsika zava-dehibe natrehan'Andriamanitra riavana tsy zay eo an-tenatena ny fiainantsika zava-dehibe natrehan'Andriamanitra zay mbola farana ao amin'ny fiainanao le azahoanao bebaka ka mifony ny amin'ny fanaravinana rehetra lazay ny mpanosalana ka azahoanao famelan-kely ary anoratana ny anaranao ary eo zany fiainana zany fampivanao ny lanitra sy andovanao Jérusalema vaovao vitany azy il a eu une très belle mort je ne connais pas sa vie mais il a eu une très belle mort sy ny antosisa sy ny antosisa tamin'izay tao amin'ny lapetao dia tamin'izany manao gym mahery tany meny eo kaiky ny stade tany meny io tsy fantatsomora mbola misy fa misy elakelan-trano zay antsoina hoe couloir de la mort riavana na ao na tsy eo zay couloir de la mort zay ko ohatra misy koa couloir de la mort fa eto Antananarivo fiainao sy ny fiainanao mihitsy fatana fa couloir de la mort nous sommes dans un couloir de la mort ary efa miteny soratra masina hoe misy ao ny andro ateraha ary io nandro fatesana tsisy ahita zany andro ateraha tsika zany tsy misy anakafa misotra ao any am'izay andro fatesana zay isika anatin'ny couloir de la mort ary efa miteny soratra masina misarany fasifolo hoe fitokotoa no avy taonanay araka-io mateza ozy izy mitoteny anankiray hoe io taona ozy izy ava-dio quelques kilomètres c'est un couloir qui mesure 70 kilomètres et au mieux 80
aiza ho aiza fifarany collaborenao hoy isy le teninandriamantreo sainao fa matsaranao mieritreritra ny fana asa mety fahamari asa manalavitra an' Jesosy mienina daholo ny zavatra tentara sy mety isikerantsika ianana fa indrareka ohatrany faky isika niza nisy isika fahafantarany amin'ny ora farany rahatsikito dia manana antsika le Filipianina lay hoe fahafatesana azo kotombo la mort mitanikanao satria lasan'i Jesosy ny apôstôly Paoly lasan'i Jesosy ny apôstôly Paoly ary dia hoe lasa ary tsara lavitra c'est de beaucoup le meilleur minao fa maronareo manana fiainana raitra fa rehefa lasa an'isika rehefa mahazo tombo ary rehefa lasa an'isika dia hoe tsy tonga amin'ny tsara lavitra faranana azo teny zao misy raha atao fa fitopolo taona ny tao tena olona mpivavaka ny intervieweny izy hoe karatsynga tsy haiko miteny azy miteny gasy fa interview tanteny français quel a été le plus beau jour de votre vie saina rescontre raha namany io dia teny izy hoe le plus beau jour de ma vie ce n'est pas quand j'ai eu 20 ans ce n'est pas non plus quand j'ai mon bac et mon diplôme d'ingénieur. Le plus beau jour de ma vie, ce n'est pas quand j'ai rencontré ma future femme et la mère de mes enfants. Le plus beau jour de ma vie, ce n'est pas quand j'ai construit notre très belle maison. Le plus beau jour de ma vie, il est à venir. Il est à venir. C'est le jour où, comme dit Job, je rencontrerai face à face mon Seigneur et mon Rédempteur. Regarde-nous. La Lise disait, c'est ce que je vous souhaite, d'attendre avec impatience le plus beau jour de votre vie. Face à Nazareth, en affection avec vous. Amen. Eo mivavaka isika misaotra sy mankasitraka anao zay tompo Andriamanitra zay satria fantatray fa tianay ianao ary izany fitiavana izany no mahatonga anao hiteny eo anatrehanay mandrakariva ka dia ampatsiaro anay fa ny mahatsara anay dia ny ho akaikinao. Tsy misy zavatsoa sy mahafinaritra azonay hifaliana ity amin'izao tontolo izao afa-tsy ho akaikinao Andriamanitra. Ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao teo dia hamerina anay indray hanamafy ny fanolora-tena rehetra zay efa nataonay fo ny ianao ny antso anay eo anivon'izao tontolo izao, eo anivon'ny fahamaizina ka nitahaka reo amin'ny fahatsarana sy ny fahazavana dia ny eo akaikinao Andriamanitra. Eny mety variana sy sondrina zahay manoloana ny rehaka maro momba izao fiainana zao, ka indraindray toa manadino anao Andriamanitra, indraindray toa tsy mahatsiaro
lay fitiavana sy mifambrako zay atolotrao anay mandrakary reny rehetra re no manarina izany fa soiany ankehitriny fanampatsiana fa tsy misy afa-tsy io akaikinao Andriamanitra no mahatsara ary zany fijoroana vavolombelona izay mitanterahany mpanao salamo izany ka nanambarana mampabe-maso ny finoana izany koa no mba fiainana ka mba ho tena kristianina manana anao Andriamanitra mpiainanao aminao Andriamanitra ary mampitoetra sy mamponina an'Andriamanitra ty anatinay dia mba tsy ho saritsary ny kristiana izahay fa tena manana tokoa an Jesosy ho fiainanay satria fantatsay fa tsy misy lalana ahafahana mandova ny fanjakanao afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ilay efa nanambarany tena manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiaina tsy misy makany amin'ilay afa-tsy amina izay rehetra ireto Andriamanitra dia mba te handova izany fanjakana izany ary mba te azo anjara ilay toerana izay efa nambarana fa namboariny ho azay etsany mazy nambara tamin'ny teninao teo izay mety ny mpanompo fa izao mpanompo laro zao na dia azo antoka fa andova ny fanjakana satria efa nibebaka ny fo nentina teo anatreh'Andriamanitra ny fiainana fa ilay rehetra kosa dia ianao mampatsiamondraka tsy misy mahatsara anareo afa-tsy akaiky izao Andriamanitra ary ankehitriny Andriamanitra manoloana izao fahoriana zay mitatao anivon'ny mpianakavy izao eo anivon'ny fiangonana firenena dia mangataka indrindra ny famondram-ponao zahay mba hitahinao sy ombanao indrindra indrindra reto fianakaviana ao reto zana malahelo izy mirotsaka an-dranomaso maratra ny fo ianao Andriamanitra anatsotra ny tanakavanany fahamarinanao ka mafana ranomaso mikorina mitava ary anasitrana ny fonaratra dia tahaka izany koa no ampiononanao feny ny fianakavianao anontolo ny biray tampo avy amin'ny tombolany ary ny biray tampo avy amin'ny vatana fantatsay fa dia azy reo ianao Andriamanitra ka dia meteza eo akaiky mba hampahery sy hampiona azy ary tsaonay ko tsapanay ny fahamarana lehibe misy eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena ianao Andriamanitra no omba sy mitandana ny tsirairay manoloza ka azahoan'izy ireo mijoro azahoan'izy ireo mahery azahoan'izy ireo mitsaka eo anao zao fodimandro ny mpamponao sy fisarahana lanainy zao izany mivavaka angatanay hitahinao sy ombanao kampahelezanao ny fianakavinao ary mivavaka mbola ka manalevavaka Jesosy fa io manao hoe alainay no senazy
anatanteraka ny anjara iranomanina zao ny fianakaviana. Zoroeto ny tena riavana hitondra ny teny avy amin'reto akanga sisa nanambola sy tapakoroana sisa tsy may no fianakaviana eo amin'izao farasana ny ray aman-dreny anankiray tamin'izy ireo zao dia niavana Ramarson Andrianirina Mamy Franck. Inona moa no ambara, inona no lazay? Raha ny zavatra madio dia mafy tokoa satria raha araka ny hoe lalam-piaina ny andro nahavelomana diza ny diavana dia alazaina atao folakandantony ihany, lasa mbola tanora ihany izao havana
nandavantsika izao mavesatra ny fahoriana noho izany satria amin'ny fotoana tena ilana reto zanak'azy izy no misoro ary dia mahatsiaro ny fahakampitina tokoa izy ireo noho izany farasanany zany tabisy rere arikatsy voninahitra teo amin'ny fianakaviana izao nydosy ny fahafatesana izao matsiaro mitanondrika misentsy malahelo nefa mahagaga fa ny amin'ny asan'Andriamanitra dia afaka mitraka hipanjina no avy amin'ny finoana ary anisan'izany asan'Andriamanitra zany izao fahitana anareo voro marobe manotrona an'izy ireo miaraka amin'izy ireo eto amin'ny tranon'Andriamanitra izao mety tsy hitantsika mivantan'Andriamanitra mety ho lavitra amintsika ny saintsaina sy eritretra hoe inona moa no atao sy tanterahin'Andriamanitra fa ny fahitana anareo tongeto izay raisina hoirak'Andriamanitra dia tahaka ny fahitana an'Andriamanitra tsy mahafoina mandao ny fianakaviana ao anatiny fotoan-tsarotra tahaka izao naninona teto isika tonga teto ifanotro ny voambolana zay nampiasaina teo fa mihoatra noho izany tonga teto miaraka niseho teo anatrehan'Andriamanitra fa izany no bakin'ny tompo hoe fampitondraza mavesatra fa indrindra tonga teto mba hiaraka hivavaka hitarao amin'Andriamanitra fa ny okaitin'Andriamanitra no mahatsara antsika izany nataonareo zany re afana no zava-tsoa indrindra sy sarobidy indrindra tao anatin'izao zavatra mitranga izao fa ny fiasan'ny vavaky ny mara dia mahery indrindra mibitsika nataonareo tamin'ny tompo ny avaoamponareo zay niloatra anakeo anatrehan'Andriamanitra no nanjary herim-panahy ho an'izy menaday ho an'ny mpiray-tam-po amin'ny maty sy mivadiny mpiray-tam-po aminy mpiray-tam-po mivadiny azafady ry havana malama ny tompo sitraka sy telo zao ataonareo zao ary mana sy sarobidy indrindra ho an'ny fianakaviana fa tsy tahaka ny fahafatom-bahalala akory ny zavatra miseho ka namikitrahatra irery fa tonga ianareo manao tanana miara-mandray soroka miara-milanja tongoka miara-mindra ary fo miara-miteko amin'ny fianakaviana ny tona-paholina ny teny fianakaviana tonga dia tokana ihany fa tsy misy maro dia ny teny malagasy foy nefa mahalaza zavatra be dehibe sy lehibe hoe misaotra indrindra misaotra indrindra tomboko lahy misaotra indrindra tomboko vavy mombana ny fianakaviana firarintsoa zany hoe Andriamanitra re no amany fitianareo rehetra fa raha fianakaviana dia tsy avary tito zazo ka izy no teto anatinareo ny fiadanam-po eny izy no ambotsaka aminareo ny fahasoavana mampitahiny ka hanjariany zay rehetra mba hikelezanareo aina ho fahasoavana eo amin'ny fiainanareo tsy arovatan-iseto isika zay hitondrany zany teny zany dia atao indray milaza sy atao indray miteny ianiny amin'ny sokajy ny avy sy ny ampolafy ny avy amintsika izay voreto ankehitriny nefa ao anatin'izany mamela anay ianareo mba hitsonga manoka an'Andriamatoa filoha mpanjakana teo aloha zay tonga manatrika eto mba ho fampiarezan'ny fianakaviana fa nononana ny fiombolam-po ianareo prime ministre maromaro teo ny fitondrana teo aloha na hatsiaro ny fiaraha-miasa na hatsiaro ny fifankatiavana dia tonga mandahatena manetry tena mifanotriny eto ankehitriny ianao Andriamatoa grand chancelier zay mbola nieza sy nanao zava-dehibe ny fiarahana teto ianareo olo manan-kaja sy tompon'andraikitra rehetra sy vilitsy miaran'ila zay tonga amin'ny fotoana tena mahazava-dehibe ny fifanotronana tahaka izao
isorana nareo rehetra riavana alana tsy fa dia notsongainay fa betsaka ny ministra teo aloha tonga eto tomponandraikitra tany amin'ny androm-panjakana tonga eto eto koa azy ny filohan'ny androm-panjakana izay fa natsanga eto amin'ny tany firenena malagasy izay isorana sy ankasitrahana ny komiti-pirenena momba ny fampihavana tsika rehetra izao na lavitra na ny akaiky na avy any atsimo na avy any avaratra na atsinana na andrefana dia isorana indrindra misy keo mitondra fivavahana vitsivitsy fanoto eto ankasitrahana tompolahy ary telona tompovavy ao ianareo mpiara-miasa rehetra na tamin'ny izao avana modomandro zao na tamin'ny amin'ny fianakaviana isorana ianareo riava ianareo mpiara-mono ianareo mpiray fikambana ianareo mpiongona amin'ny finono mpiray fiangona ianareo mpiray tanindraza ianareo anatin'ny sehitra asa isan-karaza ianareo tapaka sy namana hatramin'ny ely indrindra tonona manokana eto eo amin'ny sehitry ny serasera fanaova-gazety sy mifampahalalam-baovao isan-tsokajiny isorana fianakaviana ianareo isorana manokana koa nefa ny mpitandrina amin'ndravaza tonga nanotrona sy miaraka teto amin'izao fotoana izao mpitandrina avy amin'ny exekema andramvelona fihavana sy mpitandrina avy amin'ny exekema isotro fitiavana misaotra indrindra tompoka fa tsy mandalo foana fa tena fahasoavana sery hoan'ny fianakaviana nananareo fandavatena sy finiavana hifanotrony atao tranin'Andriamanitra ianareo rehefa nividian'Andriamanitra mba hotarika ary mpanambarana filazana tsara nanefitra ny fanomponjana tamin'ny fitiavana sy tao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra ka nampian'Andriamanitra tamin'izany didy izany ingany Andriamanitra mbola anome tompon'andronareo sy anome fahafahananareo amin'ny didy masina izay fa niantsony tompo sy nanokanany anareo ny fiangonana rehetra izay voakasika zao toejavatra miseozao koa dia isorana eto fa mbola misy maro ny fiangonana izay nananana zao avana izao sy ny fianakaviana andraikitra ankasitrahana isika rehetra izany izany teniny reto nitona Paolina ao lalaina Lidivinina sy Ainantoanina Ramarsonina zanaky ny maty ao ny raitapo aminy Ramarsonina Ramatosy Andriamato isany avy Ramarsonina Zinety amin'ny zanaka manjafiny Ramarsonina Sonolo zanatra Vomaria amin'ny zanaka manjafa Ramarsonina Andrianaina Mikael Lanitra mivatsy amin'ny zanaka manjafiny Pierre Bernard Alain sy faraniaina amin'ny zanany Ramarsonina Andriamahery sy lofo mivatsy sy ny zanany Ramarsonina Andrianjafondrina Larenila sy ny zanany ao koa ireo raitapo amin'ny vadiny dia Andriambola Bilgety sy ny zanaka manjafiny Gerson Eliana sy ny zanaka manjafiny Rakotonjo Michel sy ny zanaka manjafiny Ralaivo Mamy sy ny zanaka manjafiny Ralaivo Tribikopakrety sy ny zanaka manjafiny Tarandiko Vavy Ralaivo Bakoly Ranavalay sy ny zanaka manjafiny ary eo miavana rehetra izay Trapaolina tompomanjoa miombona amin'ireo akaiky maneho zany fisaorana sy fakasitrahana antsika izany anatin'izany no mpiara-miasa ao amin'ny primature mpiara-miasa ao amin'ny groupe Ultima Media isorana sy mpiara-miavana ary ny fianakaviana sy ny tonony teo sy ny namana voakasika teo miompo sy miray fanahy fisaorana antsika rehetra tsy ampalevo zany teny zay voambary zany fa voafetra ihany mahazo lazaina amin'ny fotoana voafetra dia tiany fianakaviana no manamafy ny fisaorana ka rehefa mifiravana dia mba ijoro repeveleri ny fianakaviana horaisy ny tanana dia izy ireo no anantotra sy anamafy indray ny fisaorana antsika rehetra avy dia tsika izay tsy afaka andehoana andrano velona dia isika kosa anantotra sy anamafy koa ny fankerezana sy ny fampinonana ho azy ireo nisy taminareo rehefa tonga tany atokantrano nanao ny fiononana fampinonana dia mbola anaty venonareo fahatongavana teto am-piangonana izany
misy amintsika eto dia efa hanatanteraka zao adidy efa feno sy ampy izao mbola hanatanteraka sy amaran'izany amin'ny alalan'ny fiarahana fianakaviana eny hoeny an-dranoverina. Hoy ny fitenenan'ny tolo hoe mandeha tsy zoto ary mijanona tsy laina fa zarazaray ny adidy amanandraikitra isan-tsokajy isika ka dia raisina an-tanandro izay mbola afaka andeha ary ny tsy afaka tsy homena tsinitsy akory a fa mialana ny fifandraisan-tanana eram-piravana no hanamafisana izany sorana avy amin'ny fianakaviana izany. Zao kosa no fandamina nataontsika rehefa vita ny fampavahana eto. Tsika ao anatin'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia tsy mitsahatra amin'ny fanatsarana ny liturgie ka dia mety nahita fomba vaovao indray tsika nefa efa tapaka tany amin'ny sonada lehibe moa izany fa ampiarana tsikelikely eo hoe mipetraka daholo rehefa manomboka ny fampavahana miditra ao am-piangonana ary mipetraka avokoa rehefa mifara ny fampavahana dia arahantsika izany a fa tsy dia misy maharatsy azy akory. Ka ny amin'ny firavana dia zao lamina rahy mitondra ny mari-boninahitra sy ny sary no mandeha meloha dia mitondra zao mamararantsika no mandroa no manaraka azy dia avy eo andeha hitsangana ny fianakaviana raisi-tanana andeha mitsangana tsikelikely izy araka ny lambe misy azy avy tsika mbola maharitra mipetraka fa mitarika amin'ny fifandraisan-tanana dia ny mpitandrina sy ny diakona izay tia pipitra zany no andeha mitarika atsika rehetra efa dia mentarana mialoha alohan'ny mpitandrina zany na miaraka mitandroa dia matao afaka-panjakana teo aloha sy ireo mpiaradia aminy sy tsika tokony andraiky mpanjakana zay tongeto mindarana reo satria betsaka ny disendraiky mbola miandrinareo dia nareo mandarana miloha amin'ny fifandraisan-tanana aorinan'izy ireo sy ny mpitandrina sy ny diakona zany fa mba isika krisomary la tsy adeha amin'ny andranoverina no misy fandray-tanana fa izay andeha mane fandevenana kosa dia mba misisy mbaravarana no mandehanany dia mamonjy ny fiara izay andehanan'izy ireo. Dia arahantsika zany zay le filarana teo zay ary mbola misy moa ny endrika fanomezam-boninahitra amin'ny fananany mari-boninahitra ny fanamefana izany dia mba miandro ambara eo tokotany eo tsika mandritry ny lanonana miaramila fanehoana zay aja maboninahitra tandrify izao ray aman-dreny midimandro zao aorinan'izany vao mamonjy toerana izay andeha amin'ny fandevenana ary mamonjy fodina kosa zay tsy afaka andeha amin'izany fandevenana izany. Ny fianakaviana dia nanao fararakitra amin'ny naran'izao malaratsika izao ka natotra tety dia noany efa jakely matra ny vatombatonakanga notahinany ny fahatserovana ny marina. Zao dia manasantsika rehetra hitsangana ataontsika mihira amin'ny fandarana avy eo andray tsodrano sika ary orin'izay dia mihira farany milohany amintsika ny naran'Andriamanitra Trinité masina. Oh
tsika ny finoana ny zao teny mitovy zao tsy hodrano atolotra atsika hoy Jesoa tompo aza matahotra izao ny voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho efa ilo velona mandrakizay sady manana ny fanalaida ny fahafatesana sy ny fialinjitana. Amen. ho an'Andriamanitra tokambero ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fananasina. Amen. Manaraka ny fandaminana natao teo tsika rehavana zay tokony andraikitra ara-panjakana misetritsako azy zany ntsika ravana miroa dia hoe tareny tambila sy ny dikona dia isika rehetra fa mitondra ny marovoninahitra sy ny sary dia mitondra ny ara-balanantsika miaraka ny voninkazo zany dia avy eo hitsangana ny fianakaviana ho amin'ny fanosoana makelia hatrano ny fifandraisan-tanana.
Thank you.